Fiofanana ara-politika ametraka akademia ho an'ny tanora ny TIM. Tahirim-bola mpanjakana, saro-piterahana ny talent jeneraly vaovao. Atany eny an-tanan-drano, mahatoky ny fahendren'ny ministra ny fitsarana vaovao izahay. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsodiako ny tokantranonao amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao tanatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy any Menabe avy hatrany, zava-dehibe ny fotoana androany tany amin'ny faritry Menabe iny. Ny fampitoana tao Morondava ireo mpikambana eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara na ny antoko TIM izany. Natao izany fivoriana izany mba anavoazana sy anamafisanorina mba hirosoana amin'ny fameloma maso ny antoko. Ny avaka hatrany moa ity fivoriana ity. Ny hainy mivantana ireo etaetan'ny mpikambana teny antoerana ny filoha nasionaly ny antoko TIM Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Anisan'ireo fanontaniana nisongadina mikasika ny vaksiny atorak'izany ihany koa ny momba ny raharaha volamena 3.7 kilaosy sasany. Namporisika ny tanora sy ny vehivavy anatevin-darana ny filoha Marc Ravalomanana. Izy ireo mantsy no maranisa eto Madagasikara ka tokony hitataratra eo anivon'ny fikambanana ihany koa izany. Ny antoko TIM tena natao ho an'ny malagasy rehetra ka natao anandratra ny asiny antoko sy ny tombotsoa am-pirenena. Tsara zavatra tokony mba marary anareo dia teneno. Fandraisana andraikitra amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy hoe inona manjo anareo satria ilainy izay mpafantatra. Misy raha raiky manahiranay ty manao koromarina fandehan'ny vaksiny ty raiky amin'ny resaka Covid. Dia mba somary ambezy fagnazava zay amin'io resaka vaksiny io fa tsy hainay hoe Johnson zao sa ino maro ny tena izy. Tenay hoay zany io. Raha izay. Zany autorité zany mahainao enao. Tsy blague mihitsy leo zao dia zao. Zay autorité anao zay sy ny crédibilité anao. Rehefa tsy hainao manajana ny olona dia responsabilité anao zany. Ianao zany amin'ny teneniko vatana mason'ny olona amin'izao fotoana zao ny antony dia tsotra. Zao ny discipline dia zao ny discipline. Zay président tsy mahavita zavatra mihitsy ny olona raha ohatra ka milevidevitra gauche à droite fa timidy dia timizy. Azonao zany. Et président de la République sarotiny tokoa anao araka ny teninao zay. Misy ny zavatra narahinao maso président. Fanontaniana tika aizao aiza ny mikasika ny raha volamena tena mifolo fa 5 kilao manara-maso zany anao ndreo toflo. Tian'olo fantatra hoe iza daholo reo amin'ny foibe satria ny aty amin'ny rasana tia tsy mahalala hoe ny national anay ane ao anatin'ny mpanotra dia mihazohazo. Tsara ho fantatra zay président hoe ireto daholo no atoko mivondrona amin'ny RNDM zay tarianao. Saotra président. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia nivoaka tamin'ny fanginany indray androany ireo mpandova sy tompotany etsy an-tanan-drano voakasika amin'ny raharaha telma tamin'ity androany ity. Miantso ny fahendren'ny fitsarana sy ny ministra ny fitsarana vaovao izy ireo mba hijery ny rariny sy ny itsiny mikasika ity raharaha ity. Miala irariny mbana sy tahiriny aina. Nivondrona tetỳ an-tanan-drano indray androany maraina ireo mpandova rehetra amin'ilay tany izay edivana amin'ny orinasa Telma. Izy ireo izay tsy manaiky hatramin'ny farany ny bodony ny karana ny tanin'izy ireo. Manoloana izany dia miantso ny fitsarana ny ministra ny fitsarana vaovao raha ny marimarina kokoa izy ireo hijery akaiky mikasika ity raharaha ity. Andao arahana ny fanadihadiana. Raha mahita zava-misy teo aloha ninona etsika ataonao dia ohatrany tsisy mihaino ihany. Amin'izao fotoana zao ngambany amin'ny fanendrenany ministra vaovao ireo membre gouvernement vaovao mino sy manantena koa fa mba hijery ny rariny sy ny intsiny. Ka eto dia miantso any ministra ny fitsarana vaovao manantena izay vahoaka fa engany ianao mba hijery marina ny zava-misy eto Tanan-drano. Ny taraina nanao antso anefitra ihany mikasika an'ity Tanan-drano ity
satria raha nidradradratra izay efa dia efa nahandresy tany amin'ny fitsarana tampony izay didy tsy azo ivalozana intsony dia somary taitra ihany izahay hoe fananinina re eto Madagasikara ve misy an'izany fitsarana ohatran'izany hoe lasa midina aty amin'ny ambaratonga voalohany indray dia andravana bref de lait andravana ny titre n'olona rehetrarehetra izay efa nahazo titre na ny olona nividy tamin'ity tany ty ary dia efa nahazo titre ihany koa. Indrisy anefa fa mbola ao ihany le fofopofona zavatra izay tsy fantatra hoe tena misy marina hoe sa ahoana, misy ny lavatanana. Fa matoa zavatra ohatran'izao miseho zany ka sa ny karana telma io lazaiko eto ao antony tana mba hijanona ny asa aingana dia aingana. Lasa fitaovana entina ampiroroana ireo voaka madinika ny mpitandron'ny filaminana. Toy ireo teratany vahiny sy karana manao tsinontsinona ny voaka malagasy, mpiboty tany indray no arovana araka ny nambarany ity mpandova ity hatrany. Ny zandary sy ny polisy dia tsy natao hiambina ny tanin'ny vahiny fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Izay mbola hitanay eto ny zandarma miopefy miambina ny tanin'ny karana. Zay dia tsy anaiky hatramin'ny farany. Miantso ny lehibeany Jesisy koa izahay. O kare araka ny eninay tamin'ny vaovao dia ny Jesisy any amin'ny tany miady. Torak'izay koa ny FIGN, ny CFS efa soloana daholo ireo lehibe ireo ka manantena izahay fiarah-miasa aminareo tompoko. Tany razanay tsy omenay any karana. Oka mba tsisy gendarme na polisy iôdy eto tsony fa mampanahirana anay sy mampanahirana vahoaka izay eto fokotaninay. Raha tsahivina efa 20 taona teo izay no nifandritarita tamin'ny tany tety Antanandrano ity ireo mpandova sy ny orinasa an-tserasera Telma. Efa tsy latsaky ny 20 niakatra fitsarana ihany koa ny raharaha ary saika nandresatr'andro ireo mpandova saingy miverina foana ny raharaha am-pitsarana. Tamin'ny alatsinainy lasa teo indray zao dia niakatra teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny raharaha ary dia andrasana indray izay mety ho toy an'ny tantara. Ny pejim-baovao ny toe-karena kosa indray dia lalam-pirenena maro no mbola anatin'ny fahasimbana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fototra iray mampiodina ny ara-toe-karena amina firenena iray nefa ny fisian'ny sahaza ny vahoaka ao anatiny. Nitondra fanazavana bebe kokoa mikasika izany moa androany ny mpahay toe-karena Andriataina Rakotoarso raha niresaka tamin'ny Javandriamaefa sy Tokira Marla. Toerana isan'ireo mahasarika mpizahatany anatiny Mahajanga. Tsy misy izay tsy mikakaiky anefa amin'ny faratsian-dalana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo mpiala sasatra nefa dia maro ihany koa ireo olona mivezivezy mitondra vokatra miakatra sy midina amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny. Isan'ireo mizaka ny mafy anefa ny mpitatitra noho izay faratsian-dalana izay. Ny lalana aloha manomboka miasimbe. Dia surtout zany reto mpanao vakansy reto zany tsy raha-dalana dia zay mahatonga le accident. Le lalana miasimba tsy misy fanamboarana fa dia le ankizy kely madinidinika reny manotra anazy tamena reny dia mba azo riranana kely le lalana zany aloha. Lalana aloha zany raha Mahajanga tena simbe. Tena simba tsotra lalana raha oharina tamin'ny 3 taona lasa izy zao tsy mitovy fa tena ratsy be. Misy ihany nanamboamboatra teo fa zao zany efa tsisy manamboatra tsony dia le namboarina teo rehefa simba indray. Tena marina aloha zany aloha hatreto raha fijerinay mpitatitra anazy zany tena tsisy mijery zany momba anay. Tsisy mijery momba an'le lalana aloha momba anay fa tsy kobaka fotsiny zany, tsy kobaka ambava fotsiny enay efa ary ny zay amboatra lalana ary zao mbola tsy mahita aloha zay raha hitanay sur route zany sur RN tsy mahita zany zay. Misy ny mpandeha zany tsy azonao ferana mihitsy fa vakansy be dia be moa ny petsena andavanandro koa mandeha foana. Satria ny asa mandrarahany tsy maintsy tohizina. Mahajanga zao taloha tao adiny 10 zao izy efa tao adiny 13. Zany hoe miela zany le fotoana anaovana an'le izy. Tonga dia aloha tsorona hoe tena 75% 80% tena simba le lalany. Tsy tena afaka mandeha mafy zany raha mitondra tomobile particulier. Nanazava moa androany ny mpahay toe-karena Andriataina Rakotoarso fa zava-dehibe ny fanamboarana sy ny fikojakojana ireny lalam-pirenena ireny.
tsy azo hoanina ny lalana fa saingy kosa mitondra sakafo ho an'ny daolobe amin'ny alalan'ny famatsiana sy ny fitateran'ireo vokatra avy any amin'ny faritra tsararay avy. Zava-dehibe mihitsy amin'ny toe-karena malagasy ny fisian'ny lalana aloha voalohany indrindra fa fisian'ny lalana manahoana, fisian'ny lalana tsara. Ka tena hery lehibe ho an'ny toe-karena malagasy ny fisian'izany satria ahafahana mamoaka ny vokatra ato anatin'ny Madagasikara, ahafahany vokatra sy ny olombelona mivezivezy. Aza adino fa ny fahatra ifaharan'ny toe-karena voalohany aloha dia ny olona sy ny zavatra vokariny, ary raha ohatra ka te hampandroso an'ny Madagasikara tsika dia isan'ny zava-dehibe indrindra ny fahavitany ireny lalana ireny satria ireny no hery lehibe anankiray ahafahan'ny toe-karentsika hiariny indray amin'ny famokarana anaty ato anatin'ny Madagasikara. Mitondra ny heviny sy mikasika ny vola ao anatin'ny fond routier ihany koa ity mpahay toe-karena ity. Marihana moa fananambara ny Florajoel fa misy vola mitentina 700 miliara ariary anatin'ny kitapom-bola ny fond routier. Zavatra tsy tokony hisy olana raha ny fijerina mpahay toe-karena azy satria zao ny mandoa an'izany fer zany any tsotra ny mpampiasa ny lalana. Fa matoa tsisy le vola amin'le fer dia dikan'izay tsisy mandoa le vola. Le mpampiasa lalana na tsy voangona tsara ny vola tokony angon'ny fanjakana amin'izany mpampiasa lalana zany. Ka io izay mihitsy ny olana eto Madagasikara potika foana io lalana io satria alaina fotsiny ilay vola kanefa tsy hitantsika mihitsy aiza ny tena fiantraikan'izay amin'ny mpampiasa n'ireny lalana ireny, ary ny mpampiasa ny lalana ihany no maty antoka satria tsy fantatra hoe makaiza marina ny vola n'ilay fera ampy sa tsy ampy. Fatapaka nanomboka omaly ny tetezana ao Bemalanja ao amin'ny distrikt Anambalavao. Fiara lehibe iray anatitra odimoka no niantona teo ambonin'ilay tetezakazo nanomboka alina tamin'ny valora raha ny fantatra. Lalana iray ahafahana mamoaka vokatra nefa ity tetezana ao Bemalanja ity saingy tsy nisy ny fijerena izany hatramin'ny androany. Fatotosa omaly tany Sainte Marie kosa ny fivoahana voalohany amin'ireo mpianatra taranja siantifika ao anatin'ny tetikasa antsoina hoe Setamada ho amin'ny taona 2024 ity. Niompana tamin'ny fanangonana atotakevitra toy ny fiaim-piainan'ireo tozona ny fivoahana tamin'ity 2024 ity. Anisan'ny fahasalaman'ireo biby atao anatin'ny fahadra-masina Madagasikara izay anaovana fikarohana na ny antsoina hoe genetika izany. Anoizatsika ny fiarahana amin'ity hariva ity kosa indray dia efa manomboka mivelatra eto Madagasikara ny asan'ny psikologa na ny antsoina hoe fanohanana ara-tsaina izany, indrindra hatramin'ny sin'ny Covid-19 teto Madagasikara. Ny antotonga anaranteo mantsy ny fiarahamonina atao anatin'izay roa taona izay. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Olona manana ny atao hoe faharetana ny malagasy amin'ny lafiny rehetra, fatrapiafy ihany koa saingy tao anatin'ny roa taona teo izay nihamaro ny olona hita fa marefo indrindra ara-tsaina vokatry ny Covid-19. Taratra izany ny fahamaroan'ny olona lasa manantona psikology na mpanohana ara-tsaina. Matetika aloha any am-boalohany ny olona tena manantona dia efa ataontsika hoe fa somary gravy ihany ny zavatra manjoana azy, satria mbola tsy fantatry ny olona loatra hoe inona ny ilana psikologa. Dia ohatra efa nandalo dokotera isan-karazany izay vao ny dokotera no miteny hoe tena mila makany amin'ny psikologa. Izany hoe mety misy aretina ara-batana somary efa tsy mety sitrana ohatra dia lazain'ny dokotera ka tsy dia tena ilay ara-batana loatra no tena fototry ny olana fa ny ao amin'ny ara-tsaina. Ny vehivavy no tena hita ho marefo kokoa ara-tsaina mitaha amin'ny lehilahy. Ary adolan-tseto manomboka amin'ny 13 taona hatramin'ny tanora 20 taona no tena betsaka manantona psikology. Ny fahabangam-pitiavana no tena mahatonga ny faharefoana ara-tsaina eo amin'ny malagasy na ilay antsoina ihany koa hoe trouble affectif. Misy zavatra banga na tsy ampy ao anatin'ilay olombelona eo amin'ny lafiny ara-pitiavana satria ny olombelona dia mila fitiavana foana hatramin'ny voateraka mandra-pahalehibe. Dia miseho amin'ny endrika isan-karazany izay tsy voatery hita maso be hoe resaka fahabangana ara-pitiavana nefa ilay izy dia izay fa ny tena fototra nefa dia izay hoe misy zavatra tsy ampy na banga eo amin'ny lafiny ara-pitiavana. Tsara ny mitondra fanazavana fa samihafa tanteraka ny antsoina hoe psikiatra sy ny psikology. Ny psikiatra dia olona nianatra ny sampam-piofanana ho mpitsabo ary nianatra manokana mikasika ny fahasalaman'ny saina na ny santé mentale. Ny psikologa kosa fanohanana ara-tsaina no ataony, 5 taona ny faharetan'ny fianarany fa tsy 8 toy ny an'ny psikiatra.
Vaovao avy any Tomasina kosa indray dia mandatanteraka ny fanesorana azy ireo amin'ny tany ny mponina ao Ambokarivo Tomasina faharoa izay nolavo ny taranaka taty aoriana nanomboka ny taona 1379 nakaty. Ny hemitra amin'ny 12 septambra izao indray ny raharaha raha niakatra fitsarana indroa tamin'ity herinandro ity. Ravorasafy Mahenina sy Mateo Prince. Tany mirefy 500 sy iray alina metatra toradroa sy 9 alina sy 10 hetsy metatra toradroa na 150 hektara no avy hatrany dia nofefen'ny orinasa Filatex izay misehatra amin'ny tany sy ny fanamboarana, famarotana ary fampanofana trano. Manana taratasy ara-dalàna izahay ireo mponina manjatony niaraka nanao sy ny taratasy fanohanana izao fakana ny tandrazan'izy ireo izao. Manana fikambanana ara-dalàna rahateo izy ireo tamin'ny fakana io tany io tamin'ny kolon fahiny izay nolovainy taranaka teo aoriana nanomboka ny taona 13 sy 7 nakaty. Manamarina fipetrahan'izy ireo sy ny fanajarian'izy ireo ny tany ny manam-pahifanao toerana. Niakatra fitsarana tamin'ny terinandro teo Tomasina ny raharaha ka naviriny indroa. Nitory ity orinasa ity ny vahoaka ny fitsarana. Angatahina ny fanafoanana ireo titra ireo satria tsy maintsy nisy vice de procédure atao ho loharany vaovao. Ireo mponina nanajary ny tany koa maninona ny Filatex sanonazy ilay tany mpanjakana ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Nazy tito ireo orinasa io kanefa tamin'ny fomba ahoana. Ny vahoaka monao aza dia tsy nahita mandrefy tany na consultation du voisinage. Namafisiny ireo mpandova kosa fa tsy mandany tetikasa iarahany ity orinasa ity amin'ny Jirama izay mikasa anangana famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro 80 megawatt izay hoy ireo mponina Amanarivo nipetraka ho ity saingy manana taratasy mazava izay hoy izy ireo nefa nofefena tsy azonay tiriny intsony ny tanànanay. Tsy manaiky izany ireo mponina fa mila verina amin'ny fomba madio aloha ny tany dia afaka manao tetikasa ny fanjakana na dia 10 hektara aza no ilainy fa tsy ho tany amina hektara tadiavin'ny orinasa io hatrany loharany vaovao. Mariana moa fa ny sabotsy lasa teo no nanao hetsika fanairana ny mponina miandrandra ny fahaleovantena amin'ny fitsarana izy ireo mandra-pahatonga 12 septambra izao. Any fianaratsoa kosa indray dia manao sesilany ny fanafiana samihafa ao amin'ny tapo-tanàna efa andro maromaro izao. Velotraina araka izany ny mponina araka izao fanetadiana nataony namana mpanao gazety Baksa Andriananja izao. Efa andro maromaro izay no niaina atao anatin'ny fitaintainana ny vahoaka ny fianaratsoa amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Misy fanafiana maro isan-karazany amin'ireo tranga sy toerana maro samihafa izay miseho eto amin'ny tapo-tanàna ny fianaratsoa. Anisan'ny fokontany malaza amin'izany ilay fokontany antsoina hoe Ampitakely izay voatonona matetika ho misy herisetra isaky ny hariva. Ny aliny 420 ny volana Aogositra teo zao ohatra dia namana mpanao gazety indray no nisy nanao herisetra ary mbola ao anatin'ny miady aina tanteraka amin'izao fotoana izao. Fa inona marina ny zava-misy eto amin'ity tanàna ny fianaratsoa ity? Raha ny mpitondra no henona dia milamina ny tanàna ary misehoseho sy mizahozaho mihitsy eny amin'ny fahitalavitra maro isan-karazany manambara sy milaza fa milamina ny faritro mahazatra ambony. Tsy izany anefa ny tena zava-misy marina satria mahatsiaro tena ho mandry andriranantsy ihany ny valalabe mandry raha ny resaka fandriam-pahalemana eto amin'ny faritro mahazatra ambony no asiany resaka. Tsy voaela ihany koa fa tamin'ity herinandro ity dia nisy ny fanambarana nataony zareo avy eo anivon'ny pôlisy-pirenena faritany fianaratsoa nanambara sy nampahafantatra fa misy andian'olona izay voasambotra mahakasika ny raharaha von'olona sy ny zavatra miseho eto amin'ny tanàna ny fianaratsoa. 7 mirahalahy izy ireo ary nanome toky ny tompona andraikitra teo anivon'ny pôlisy-pirenena fa tsy ho vitavita mora na ho afamainy reto farany. Mahagaga nefa ankehitriny fa ny 14 ny volana Aogositra teo ihany rehefa tonga teny anivon'ny fitsarana dia nivoaka ny anankiroa tamin'ireto olona voasambotra reto. Asa na fifanadrifian-javatra fa ny aliny 14 ny volana Aogositra teo ihany tamin'ny 7 alina no nahitana an'izany fandratrana ny namana mpanao gazety izany izay mbola tsy mahatsiaro tena mandrakizao. Fa inona marina ny zava-misy eto amin'ny tanàna ny fianaratsoa? Anisan'ny endrika fanososena ny zo mahaolona izao zava-misy izao manana zo iainankalalahana ampilaminana lavitry ny herisetra ny vahoaka malagasy ary manana andraikitra goavana amin'izany ny fanjakana amin'ny fampanajana sy ny fampiarana ny zon'olombelona izay ampatsahivana ihany fa efa hatramin'ny taona 1700 Madagasikara niditra teo anivon'ny fikambana ny firenena mikambana fa fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto. Fa mandeha tsy mandeha fanapahan-kevitra toy izany hatrany nosedren'ireo mpilalao sy atleta malagasy rehefa hiatrika fifananana iraisam-pirenena. Raha tsy misy ny fanairana sy fisintomana lakolosy dia tsy taitra foana ny fitondram-panjakana malagasy. Nitondra ny heviny mikasika izany moa androany Ipandekama Rakoto mpamakafaka ara-panatanjahantena raha niresaka tamin'ny Javandriamaefa sy Tokiramarla androany. Tato ato dia amin'ny ora farany foana voalasa namonjy ireo fifaninanana iraisam-pirenena ireo mpilalao sy atleta malagasy. Raha tsy efa manaitra sy manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ireo atleta sy ireo federasiona, hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena izay vao mikoropaka ny fanjakana manampy azy ireny.
ohatra amin'izany Aurélie Faravavy ilay atleta hiatrika fifaninanana 100 metatra amin'ny lalao paralympique iray andro melohan'ny fifaninanana vao namonjy any Tokyo. Herinandro vitsy lasa ihany koa izay dia nisedra olana tahaka izany ihany koa ireo atleta mpibata fonjam-by. Miteraka fikortana saina sy vokatra ratsy ho an'ireo atleta sy mpilalao malagasy anefa izany hoy Bany Akamirakoto mpamakafaka ara-panatanjahantena. Fa ho an'ny ekipa pirenena zany mba tokony efa mahafantatra ny ministera hoe misy hetsika ataon'ny fédération tsy isan'izany mba ahafahana mijery izay hanampiana an'ilay ekipa pirenena ilay atleta andeha hiatrika an'ilay fifaninanana iraisam-pirenena dia mino aho hoe tsy tokony hisy fahitako anazy manokana zany tsy tokony hisy nitrangan-javatra ohatran'ireny fa efa tokony mba misy planina mipetraka mialoha mba ialana amina fitaintainana manimba toe-tsain'ny atleta ohatran'ireny satria hatramin'izay anie izay foana ny nanimba teto Madagasikara teto hoe miomana ilay atleta miomana rehefa avy eo tsy lasa amin'ny ora farany iny ny zava-doza amin'iny carrière ray manontolo mety potika satria lasa déçu ilay atleta tsy te heritreritra ntsony zange miomana eto nefa tsy handeha akory dia eo mampanaitra ny fanjakana hoe tsisy planina ve apetraka mialoha zany mba ahafahana mahafantatra hoe afaka mandehantsika na tsy afaka mandehantsika na hoe ahoana sy ahoana le fasony mety budget anareo ahafahanareo mandeha miatrika an'ilay fifaninanana iraisam-pirenena mba ialana amina zavatra suspense amin'ny ora farany ohatr'ireny zany Mila manova fomba fiasa araka izany ny fanjakana amin'ny fanohanana ireo mpilalao sy atleta malagasy ireo ho hiatrany ny fanazavana ary tsy tokony asiana zanak'ala hafa eo amin'ny taranja rehetra. Eo indrindritsika izao nametraka amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa velarany 17 ambopo pirenena ary tena tsara be zany hoe ny fanatanjahantena ny tena mamerina ny ambopo pirenena satria hoe tena rehefa io no mety ho azy ny rehetrarehetra ozy ny mpandinika izay dia eo zany tokony mba misy fomba fiasa tena mipetraka mialoha zany ndeo ataontsika hoe taperiko ty 2021 ty zany teo zany ny olan'ny covid sy ny sisa anomboka 2022 tsika tsy ho ela ny tompy lalaovana 2024 tokony apetraka mazava amin'izay manomboka eto hoe ny budget rehetrarehetra ho an'ny ekipa pirenena hoe anjara ny fanjakana no mandray an-tanana ny ekipa pirenena mivoaka amin'ny rehetrarehetra dia le fédération koa mba manome any calendrier international ny any amin'ny ministera hoe zay manana fifaninanana ohatr'izao ny ekipa pirenena dia mba tsy hisy tsona reny zavatra ohatran'ny tranga tamin'ny paralympique reny hoe lasa sa tsy lasa izy moa nisy olana teknika be deaibe nazavainy teo anivon'ny ministera fa mba tsy hiverena ny zavatra ohatran'ireny ntsony mampitaintaina hoe aiza ahoana sy ahoana amin'ny momba an'ity dia alao alamina teny voalohany le izy dia mba mazava amin'izay fotoan'izay hoe afaka mandeha soamantsara le atleta afaka manomana ampahatonina. Tranga mateti-tranga moa ny tahaka ireo voalaza ireo amin'ireo atleta hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe atao ambany zavatra tokoa ve ny fanatanjahantena sa kosa paikady ampisehoana faholon'ny vahaolana izy ireo. Ny hita nefa dia vokatra ratsy hatrany no entin'ireo atleta malagasy ireo noho izay tandrevaka ataony ny fanjakana izay. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana dia ny 17 Aogositra lasa teo no niroso tamin'ny fanentanana vaksiny andiany faharoa isika teto Madagasikara. Raha ny teny amin'ny HGR manokana tonga namaly ny antso ireo manao rappel vaksiny Covishield. Ny fanentana amin'ny anaovana izany moa ireo olom-pirenena sendra ny miala iraronombana sy tahirinena androany. Manomboka mivany tsy fanajana ny fipetraram-pahasalamana raha tsy laza fa tsy ny sary ny paritaka tany anaty tambanjotra-tserasera mampiseho ny fitangorongorona ireo mpiala sasatra tany Toamasina ny farany herinandro lasa teo. Adiny tanteraka ireo fipetrasakana. Marika iray istonana lakilosy ireo tompon'andraikitra namafy ny serasera. Efa nanomboka ny fanentanana ny vaksiny ary misy ireo miroso amin'izany. Nanamafy kosa ireo olom-pirenena fa mila manao vaksiny ny rehetra satria mbola eo ny aretina. Voalohany indrindra dia ny fitandremana ny tsy anahan'ilay aretina satria ilay aretina mbola eo amintsika amin'izao fotoana izao dia mila zany tsika miala amin'ilay fitangoronana. Faharoa manaraka an'izay le kasibosy zany tokony ataontsika tsirairay avy foana satria io zavatra anankiray koa miaro antsika manentana ny olona rehetrarehetra zany hoe iroso amin'ny fanaovana vaksiny satria io ihany ny zavatra anankiray fiarovana ahafahantsika miaro ny tenantsika tsirairay avy amin'ilay valana aretina. Momba ny tombontsoa azo amin'ny fanaovana vaksiny dia voalohany indrindra atratran'ilay aretina raha zahako dia tsy afaka mamindra amin'ilay fianakaviana ao an-trano
somary hoe efa tsy misy tsony mihitsy zany ny coronavirus eto Madagasikara kanefa tsika zany dia tsy maintsy miaro tena ary ihany koa mifampiaro zany sady miaro ny tenanao ianao no miaro ny hafa ihany koa amin'ny fanaovana vaksiny zay no tonga anay zany hanao vaksiny dia manentana antsika rehetra indrindra moa zao fotoana zao dia efa mitangorona be ny olona amin'ny hoe ny moron-dranomasina na ny fanaovana vakansy na amin'izay toerana le rehetra dia tsara ihany ny miaro tena zany dia miaro ny hafa ihany koa mba tsy partahan' ty valanaretina corona covid-19 ity zany. Raha ny première dose zao salasala daholo ny olona nefa ny le vaksiny ny OMS mihitsy nanolotra azy dia zay zany nahatonga na vonina nanao an'ilay vaksiny mba hialana amin'ny fahasarotan'ny aretina. Izy ny fiarovana voalohany indrindra azo antoka. Mila mitandrina antsika tsirairay mba tsy hiverenana intsony amin'ilay confinement ohatran'ny mahazatra ny deuxième troisième ohatran'ny any velany zao mila mitandrina ihany fa tsy hoe efa lasa akory ny aretina ary ilay aretina koa zany efa hoe hiara-iaina amintsika mihitsy ny ohatran'ny pesta sy ny karazany ireny ny kitrotro dia izay no tena anezahako anaovako vaksiny. Miakatra tsikelikely ny taham-pahavitriana amin'ny fanoratana anarana amin'ny aterineto ho an'ireo te hisitraka ny vaksiny Janssen. Saingy tsy azo atonona fa hampahan'ny vahoaka ihany no hisitraka izay vaksiny izay. Midika izany fa ilaina ny fanentanana ny hafa mba hitandrina. Raha mijery ny tatitra ofisialy miainga avy any amin'ny CCO Ivato dia toy ny lavitra ny aretina. Mila manamafy ny fanabeazana sy ny fanentanana ny malagasy ny ministeran'ny fahasalamana mba hialana amin'izay toetsaina izay hoe alavitra sy resy ny aretina. Bana nandritra ny fisokafany fivorian'ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS omaly tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitendavitra ny tsy fitovian'ireo firenena afrikana amin'ny fahazahoana vaksiny fanefitry ny covid-19. Marobe moa ireo ministra ny fahasalamana afrikana no nandray anjara tamin'ity fivoriana ity. Ravorazafy-mahenina sy Mateo Prince. Araka ny antotanisa dia firenena afrikana 4 monja no navita nanao vaksiny, ny 100 ny mponina amin'ny farafahakeliny, raha 70 ny firenena maneran-tany no efa navita izany. Vokatry ny tsy fahatongavan'ny vaksiny sy ny fitsinjaran'izany tsy ara-drariny no antony ny tale jeneraly ny OMS Tedros Adhanom. Ho azy dia anisan'ny mamparify ny ady atao anefa ny tsy fanaovam-vaksiny ary ny tsy fahaizan'ireo firenena matanjaka mizary izany any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana na ambany fidiram-bola sy ny fizarana voka-pikarohana samihafa ary fitaovana. Ho fanamafisana ny firaisan-kina maneran-tany amin'ny ady atao moa ny antso ireo firenena afrikana irahina amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena hanatsarana ny fifandraisana amin'ny samy firenena amin'ny ady atao amin'ny covid-19 ny tale jeneraly. Fifanarahana izay dinihana ny volana novambra ho avy izao mandritra ny fivoriana manokana ny fivoriam-be maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Hatreto fatrana vaksiny 40 tapitrisa no niparitaka teto amin'ny kontinanta afrikana tamin'ny alalan'ny Covax. Fatra izay kely dia kely anefa ho ny tale regionaly ny OMS eto Afrika tsy nafahana niaro ny vahoaka ny mety ho fianaky ny aretina sy ny fahafatesana. Ankoatra ny resaka covid-19 ho jerena mandritra ny fivorian'ny komite regionaly ny OMS faraka amin'ny 70 ho an'ny Afrika mandritra ny 3 andro ny ady amin'ny polio no mamiada ny vozon'ny trandraza, ny VIH, ny hepatite, meningite ary ireo arety mifindra hafa. Ny pejam-baovao politika dia androany dia nitafa tamin'ny Andriamatoa Rinara Andriamasinoro sekretera jeneraly ny antoko Timma ny mpanao gazetinay. Ny resaka mahakasika ny kolotsaina ara-demokratika moa ny tenany nandritra izany. Nitondra ny heviny koa izy amin'ny mazava-dehibe ny fanaovana politika sy ny akony indrindra eo anivon'ny fiarahamonina. Germain Menjanahary sy Toky Ramarla. Very tanteraka ny lalantsaina eo amin'ny fametrahana demokrasia eto Madagasikara tao anatin'izao fitondrana izao. Ny filoham-pirenena izay nilaza nandritra ny fampelezan-kevitra fa raha misy olona demokraty dia ratsy voalohany ny tenany dia faharoa. Mifanipaka amin'ny olazainy io anefa ny zava-miseho rehefa azony ny fahefana. Ny kianjan'ny demokrasia izay notokana dia navadika ho parika botanika. Arangaranga ny filazana fa azy ny sandry sy ny basy rehefa te-haneo hevitra ny mpanohitra. Lasa fanampenam-bava ny filazana fa manana dosie maloto ny mpanao politika na olom-pirenena iray rehefa maneho hevitra ka manohintohina sy mamotsopotsitra ny marina. Ny fitondrana amin'izao dia manao an'le fitondrana firenena amin'ny alalana communication fotsiny.
tsy misy mihitsy zany a ny zavatra hitanao mivaingana miatraika amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro sy amin'ny ankapobeny fa amin'ny alalan'ny communication ny hitondrana ny firenena hoe mandroso ty firenena ty azadiny fa ny filoha dia milaza fa manarina ny zavatra tara rehetra nandritry ny 90 taona fa tamin'ity fitondrana ny entiny ity vao nisan'izany hoe ny tahan'ny arkarena Vaovao atsika dia miiba efatra dikan'izany zavatra zany raha jerena ny indikateur rehetra miembotra Madagasikara ary miembotra any amin'ny farany mihitsy fa ny mpitondra amin'ny alalan'ny communication ataony dia milaza izy fa mandroso Madagasikara ka ny olona anankiray niasa ny tarafana azy na vita ny asany izy sa tsy navita fa tsy amin'ny alalan'ny teny avoakany raha teny avoakany oetiny andraisen'ny lahatra mazava ho azy fa tsy zakany ny teny avoaka mifanohatra ny zatra teneniny ary zay mahatonga anazy tsy mahazaka ny tsikera sy ny zavatra lazain'ny mpanohatra satria ny mpanohatra tena milaza ny zava-misy ary pirofo hita maso iainan'ny vahoaka ny fahantrana ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa tsy mahasoa ary tsy tondra inona ho an'ny firenena ny fanaovana politika anatina fankahalana na fanenjehana noho tsy fitovian-kevitra fahalemena nefa eo amin'ny fanaovana politika ny tsy fahaizana miady hevitra sy miaro hevitra ary ny tsy fahaizana maneho hevitra izany no isan'ny antony anaovan'ny antokotima fampiofanana ho an'ny fanaovana politika sy ny fitantanana ho an'ny tanora ny tiako lazaina zany dia isokatra mihitsy eto anivon'ny antokotika Madagasikara natao hoe team akademia io zany tena fampianarana hivelatra manerana Madagasikara ho an'ny tanora na ho an'ny olona liana amin'ny resaka politika aloha voalohany indrindra satria ilaina fantany ny atao hoe politika inona ny atao hoe politika fa maninona no misy ny atao hoe antoko politika inona ny foto-kevitra hijoronja ny antoko politika izany ary ao anatin'izany ny antoko tiako Madagasikara manana ny foto-kevitra hijorono manana ny tanjony inona ny antom-pisiny dia tsara no mampafantatra an'izany ho an'ny tanora rehetra tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy mihitsy tsy resaka politika ihany koa nefa no ampianarina ao anatin'io team akademia io fa ampianarina amin'ny zavatra maro ny tanora ao anatin'izany ohatra mety fampianarana ny teny amin'ny teny vahiny fampianarana maro isan-karazany zany na ataontsika hoe fampianarana ny lalàna fotsiny ara isan'izany ao anatin'io fa ny tena ny tanjona moa zany dia fanabeazana ny tanora mba hivelatra ary andray andraikitra sy andray an-tanana no avin'ny firenena amin'ny resaka fanaovana politika izay tsara trano moa ny manamarika fa voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny 2010 fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety ny fahalalana hiditra amina fikambanana na anorina fikambanana ny fahafahana ivory malalaka ny fahalalana mivezivezy ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana isan'ny fehi-kevitra nivoaka nandritry ny kongresy izay nataon'ny RMDM ny 7 sy ny 14 ny volana jolay teo moa ny fampiarana ny fahalalana maneho hevitra izay fa vaovao lehibe isan'ny songadana tao anatin'ny filan-kevitry minisitra faranteo ny fanafoanana ny didim-panjakana nanendry ny tale jeneraly ny tahiry-mbola mpanjakana eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola herinandro zay lasa dia tsy mbola misy hatramin'izao ny solony nitondra ny fomba fijeriny amin'ireo fiantraikany amin'ny asa-panjakana sy ny sosialim-bahoaka ary eo amin'ny lafiny ara-toe-karena moandroany ny solony mavambahoaka Madagasikara Alaira Tsimbazafy rano resaka tamin'ny mialy rarombana sy tahiriny aina araka ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia fa 18 aogositra lasa teo dia foana ny didim-panjakana laharana 724 tsipika 724 tamin'ny 1 desambra 724 izay manala ny tale jeneraly ny tahiry-mbola mpanjakana na ny trésor Andriamatora Anjalahy Anjambolatina amin'ny toerany araka ny toromarika dia miato ny fandoavam-bola rehetra eo anivon'ny tahiry-mbola mpanjakana na ny trésor public akoatra ny karama mandra-panendry ny tale jeneraly Vaovao andraikitra govana ny fikirakirana ny volam-panjakana ary manaitra ny be sy ny maro ny fanesoana ny tompon'andraikitra voalohany toerana sy andraikitra isan'ny saripady be eto amin'ny firenena rahateo izy io herinandro izay no lasa mbola tsy misy hatrany ny fanendrena ny solony misy vokadratsy be io tsy fanendrena tale jeneraly Vaovao io misy fiatraikany eny anivon'ny anteny miram-pirenena satria misy fahatarana ny fandoavam-bola eo amin'ny lafiny fampianarana ihany koa dia hisy akony be satria miantona ny vola fa tsy hanana rispo ireo mpampianatra ary mety hisy fiatraikany amin'ny valim-panadinana ihany koa izany ho ny solom-bavam-bahoaka Alaira Tsimbazafy voalohany indrindra aloha ny tsara marina dia
raha anala olona amina toerana anankiray ao anatina filakevitry ny minisitra dia tsaratsara kokoa ny hoe manao fanendrena aloha mialohan'ny apetona ny olona anankiray eo amin'ny asa manandraikiny. Hitantaratra zany ny hoe tsy fahamatorana amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay satria lasa mikatso avokoa zany ankehitriny ny famoaham-bolam-panjakana rehetra indrindrindrindra zany amin'ny lafiny fandoavana nireo tambikarama sy karama any amin'ireo androm-panjakana sy sampanara-panjakana samihafa zay mariako manokana fa anisan'ny tratran'izay ny ao anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoan'izao matoa mbola tsy mandoa an'izay hoe tambikarama ho an'ny assistance ny conseil technique zay ny ao anivony androm-panjakana anankiray io noho ny tsy fahatongavan'izay vola zay tokony ho affectena na ho alefa amin'izany zavatra zany. Maro no mety sampanara-panjakana tratran'izay anisan'izany ny université sy ny sisa fantatsika fa maro zany ny université amin'izao fotoan'izao migrevy ireo tompon'andraikitra mpitsara fanadinana noho ny tsy fahazahoany ny tambi-karamana amin'izay fitsarana fanadinan'izay. Zany dia miteraka amin'ny hoe mety tsy fahalavorarin'ny fitsarana ary hiteraka ihany koa ny voka-panadinana zay mety tsy araka ny tokony ho izy satria na ny mpitsara ara dia tsy motive na hoe tsy manana rispo hiatrika an'izay adidy amanandraikin'izay noho ny atao hoe fanitsakitsahana ny zo ananany mihitsy ao anatin'izay hoe efa nahavita fitsarana fanadinany taratasy-panadinana tamin'ny herintaona mandrakity androany dia mbola tsy nisitraka an'izay hoe tambi-karama izay. Misy fiantraikany mivantana amin'ny sosialim-bahoaka sy ny lafiny ara-toe-karena eto Madagasikara ny fampiantona ny famoaham-bola rehetra eto amin'ny firenena araka ny voalaza ny ity solombavam-bahoaka ity hatrany. Ny tsy fandoavan'ny fitondram-panjakana n'ireny vola isan-karazany izay tokony hisitrahan'ny mpiasa-panjakana ohatra dia hiteraka amin'ny fihenan'ny fanjifana eny amin'ny tsena ka vao maika zany mitombo ihany ny fahasahiranana na eo amin'ilay olona tsy misitraka an'izay karamana tamin'ny karama izay na ho an'ny mpivarotra zay hoe mety tsy halafo entana koa izy satria maro ny olona mety tsy mandray an'izay karama izay ka tsy hanana fahefa-mividy tsy afaky ny anjifa ireo entana eny an-tsena ohatra. Anisan'izay zany mety vao maika ahitantsika ny fikorontanana eo amin'ny lafin'ny tolotra sy ny tinady amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Maro amin'izao ireo orinasa mitaraina fa mihemotra ny fandoavana ireo volany na ireo mpamajetana azy amin'izao dia mihemotra ihany koa ny fandoavam-bolan'izy ireo na eo amin'ny asa-panjakana aza dia isy fahatarana ny fanatanterahana ny asa. Marina fa vola amina miliara isan'andro no vola mampiodina ireo ministera sy sampandraharaha-panjakana kanefa dia izao tsy mety mivoaka izao ny anaran'ilay tale jeneraly vaovao. Marina fa nanambara ny Premier Ministre Tsay Christian omaly tany Vangaindrano fa mila haingam-pandeha ny fampandrosoana kanefa raha ny zava-misy izao dia ina isitra izany fampandrosoana tratratratraina izany. Dia ho sanatriva eo ho toy ny fanendrena ny governoran'ny faritry Betsiboka. Roa taona tsioarina tsy mbola misy mitantana ihany izany. Ny ampitso no hamaritra an'izany fa ny tsy azo lavina aloha dia manaitra sy mampametra-panontaniana rehefa olona mipetraka amina andraikitra goavana sy stratejika goavana toy ireny no hoe niongotra tamin'ny toerany. Fa tsy Madagasikara mihitsy aloha izany izao natao hoe firenena mamokatra tsy manana fotodrafitrasa isika ary tsy maraka ny angovo araka izao fanadinana nataony namana mpanao gazety Jessica Miray sy André Rakotomalala izao. Ny totongana tanteraka ny toe-karena teto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona teo izay. Eo ny tsy fahampiany politika ampitantanana fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa fa indrindra ny tsy fisian'ny angovo sy ny fahalafosany eto amintsika. Tsy misy afa-tsy ny 5.0 isanjato amin'ny malagasy raha teo ihany koa no afaka misitraka herinaratra eto Madagasikara. Sarotra araka izany ny famokarana. Mirona kokoa amina fotodrafitrasa tsy mamokatra ny fanjakana toy ny kianja ohatra. Tsy Madagasikara mihitsy araka izany no antsoina hoe pays industrialisé. Dia tsara fa ny rehefa miresaka indostria dia rehefa tsy misy ny angovo dia tsisy indostria zany. Eto amintsika zany ny atao hoe indostria eto amintsika dia artisanat misy eto fa tsy misy azany indostria fa satria ny tena indostria dia ohatrany hoe manao biscuit ianao dia efa arivo lavitra no mivoaka ao anatin'ilay usine zany ny atao indostria fa tsy hoe ray tapitrisa na biscuit ray tapitrisa.
eto zany tsy mbola misy fa artisanat misy eto artisanat ngezangeza fa le izy zany tena marina dia zao matotsika zany tsy misy an'izay dia zao anisan'ny mandray anjara amin'ny MEDEF na ny mouvement des entreprises de France sy Madagasikara amin'izao any Frantsa azo antenaina ve nisy ny mpamatsy vola eto Madagasikara amin'izao politika ampitantanana izao le izy zany ny zavatra tediavin'ny olona dia filaminana angovo ary olona manana toe-tsaina tia miasa zay le zavatra tediavin'ny olona zany mba hatongavany aty eto amintsika zany tsy misy olona industriel ho ampiasainy tsy misy angovo ahafahany manititra ny ampahintainy zavatra tediaviny ary tsika mivadibadika hovaina ny lalàna atao zay azahoana hetra be amin'izay olona mampiasa vola ty nefa tsy mbola atao anatin'ny taona ho avy no hiakatra ny toe-karena eto amintsika isika mbola firenena mpanafatra fa tsy mpamokatra ary ny 900 amin'ny entana fampiasa dia hafarana avokoa tsara ny mampatsiahy fa ny totongana hatramin'ny 400 amin'izao ny ari-karena Vaovao eto Madagasikara fanahazo alalana ny anatanteraka etsika ampilaminana avy amin'ny préfecture en Paris eo amin'ny angle de la chaussée de la Muette sy avenue de Ranalègue ny RMDM diaspora araka ny fampitambavaon'izy ireo tamin'ity androany ity etsika amin'ny 17 sy 18 aogositra ho avy izao amin'ny 10 ora hatramin'ny 4 ora ny zoma ary amin'ny 2 ora hatramin'ny 9 ora ny sabotsy ity miantso ny malagasy rehetra manohitra marindrano ity fitondrana azo avy amin'ny tsy marina ity hitsangana olona atao anatin'ny fampitambavao nanambara mony RMDM diaspora fa manao izay fomba rehetra tsy sy ny etsika toy itony ny ministera ny raharambahiny malagasy vaovao amin'izao fotoana izao falafinjavatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity teo ny mahakasika ny sosialim-bahoaka ny toe-karem-pirenena ary ny tontolo politika andeha ho fitinina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ireny songadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja entin'ny iando miaratiana sy Mateo Pressy efa lasa faritra mena i Madagasikara amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana mandry tsy lavoloha ny mponina amin'ny faritra Ponglava amin'izao fotoan'izao no ny afitsiko ny asantahalo vokatry ny fara-tsindalana tsy tantaratra izay fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana manoloanjany hoy ramatoa Andriniana Mahagaga raha ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany tsy lazany intsony io izy ny fahasahiranana sy ny fahantrana lalina menjady amin'ny faritra iny amin'izao fotoan'izao lasa zone rozy tanteraka mihitsy ny lalana iny na eto Tsoromandidy koa makany be matazana makany amin'ny lalana miakandrefa masolo sy ny karazany lasa zone rozy ny zavatra mahatonga an'izay aneho dia zao hoe le fitondram-panjakana mihitsy tsy manara-maso atao inona reo gendarme mivangongo be eraky ny Taninarivo sy miaramila ireo raha lefa makany moa le lalana tsy mba azo amboarina ve tsy nitsitsitsy ireo mpanao politika sy solombavam-bahoaka raha nanatsikafina ny fanjikan-dalàna sy ny tsy fananjana lalam-pandrenana miverimberina ataony mpitondra fanjakana ankehitriny tsy misy azo antenaina intsony raha ity fitondrana ity hoy ny fanazavana taoriny reny fionambe ny RMDM ireny teny amin'ny bypass satria efa tena hoe hitsakitsahana ny lalam-pandrenana tena hoe hitsakitsahana ny lalam-pifidianana ny fomba fikarakarana n'izany fifidianana izany tena natao tsinitsinina lalàna mifeny atoky sy ny satam-panoatra efa niresahanao teo tsoraka izany ihany koa le fitsarana ampiasaina ho atao fitaovana hoentina atao herim-pamoretana mitovy amin'ny mpitandro filaminana zay so ihany fa tsy eo-tsoina amin'izao fotoan'izao fa dia manantena hoe mba iova fitantanana izany gendarmerie pirenena izany fa tsy eo-tso moa sekretera mpanjakana medidy izany teo aloha dia ohatr'izay koa ny resaka hoe fanjakana tsara tatana ny resaka ady amin'ny kolikoly ary mbola akoatr'izay tsy nahajainy tsy nohajainy ny teny nomeny nisy ny fifanarana na contrat nataony tamin'ny vahoaka tanteraka ve izany akoatra ny lalam-panorenana nefa nitsakitsahana io tsy misy tanteraka na fampanantenana natao inona no aza tenena amin'izany fitondrana tarian'Andriamantoan'ny Rajoely izany tsy misy fa isan'ireo nivotra tao anatin'ity fandarana ity ihany koa androany ny mahakasika n'ireo dynamisation ny antokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao anjarany any amin'ny boribory tany fahadimy indray no antanteraka izany rahampitso izay anasana ny tanora rehetra hanatrika izany any Anjanahary zava-dehibe raha teo ny ahafantarany tanora ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko sy ny fomba entina miatrika ny fiainana ara-politika ka ho anareo tsy mahafantatra
izay indrindra no iatsona ianareo zay ny boribory tany fahadi manokana ary izay mipetraka any amin'ireo distrika hafa satria mbola hoavy ny anjarany sy ireo faritra ivelana Tananarivo dia hoavy ny birao politika hoavy ireo mpanolotsaina sy mpiara-miasa amin'ny filora valomanana ny birao politika ho araka ny teny koa hitondra karazana fampiofanana ao koa ny ifampizarantsika vaovao ny vaovao tena marina inona ny tena misy ao anivony zany tiako Madagasikara zany inona ny tokony ho arenina inona ny fiomanana tokony ho atao manoloana ho azany fifidianana zay ohatrehany sy andraisany tiako Madagasikara anjara feno ao rindrina kely eo ankoatra ireo lafin-javatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany atao ny mahakasika ny fomba fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra ny toe-karem-pirenena sy ny sisa. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tononona fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana hasaila zao ary ny horonan-tsary atolotry ny MBS ho anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe les trois mousquetaires manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko